Vary enina gony niaraka tamin'ny bodifotsy enina ary kodoro matilay enina no natolotra Andriamatoa Sira Julien ho an'ireto fianakaviana izay miisa enina trano traboina teto amin'ny commune rurale-ny Ambinanifao vokatry ny aitrano izay nahazo azy ireo. Izany no natao mba hoentina anamaevanana ny alahelo-n'izy ireo no sady ho fanampiana azy ireo ihany koa. Nisy fahatongavan'ny ministre zay teto miaraka amin'ny délégation maromaro izay nanolotra fanampiana teto agnisan'ny teto moa zahay araka ny tenin'azy tamin'izigny hoe fanokoafana ihany no ataoko zao izy dia mangataka ny malala-tanana rehetra mbola agnaradia avafara. Zegny ny raha hita hely aterigna amintsika ty tsy raha handeha rakotro le raha naratra tamintsika izy fa mbo hitane hely zegny. Tonga ny aran-tsapa alahelo tamin'izy ireo taty antoerana ny loholon'i Madagasikara Andriamatoa Bematana Martin niaraka tamin'ny ben'ny tanànany commune rurale-ny Ampana sady nankahery azy ireo koa. Izy io tsy fabezana izy karazahana izy ny tranonay marobe fa izy zegny zay kely an-tanana atolotro ampalahelo ny fianakaviana. Nankasitraka ny amin'ny hery lehibe izay nomena azy ireo niaran-doza. Ity vavy antitra iray ity no nahita voalohany ny andohany afo ary izy amin'izay no niantso ny fokon'olona.